Mianatra toy ny ankizy maro an-tanàny hiavitry ny aina Priska na dia isan'ireo sahirana mafy ara-pivelomana aza ny reniny. Isan'ireo reny vao afantana handray ny vatsin'ankohonana ny reniny Priska ka ny tambiny voalohany amin'izany vatsin'ankohonana izany dia ny fidirany Priska an-tsekoly sy ny fahazotoany mianatra. Não, Priska, jeito muito. Tá bom. Ela ntsiritana ireo namany mandeha an-tsekoly hiavitry ny aina Priska ka mazoto ery manao ny enti-modiny. Ataoko tsara dia hoanao hitondra ny zananao iny amin'ny dokotera vetivety Dambiny faharoa dia ny fitondran'ny reniny zandriny mba haraha-maso ara-pahasalamana amin'ny toby natao ho an'izany. Nanahoana Amerika zay? Miatra anao izy anao alefana fody dia efa nisindra ilay koa ka zao. Aloha sy nafanara-maso ihany fa ny andro mifadibadika dia sao dia vadika zakatrafo indray dia anahirana antsika. Misy harena tsy vola reo le ialana amin'izany farahidin'izany. Misy harena tsy vola reo le vatsin'ankohonana no alaolana. Betsaka izahay renim-pianakaviana eto amin'ny fokontany Ambom-pionana no mahazo tombotsoa amin'ny vatsin'ankohonana. Faly izahay satria afaka mampianatra ny zanakanay any an-tsekoly ary afaka manara-maso ny fahasalaman'ny zaza ary ahafahanay hanatsarana fiainanay andavanandro. Ny ady amin'ny fahantrana izay mahasoan'ny fitondrana dia tsy inona fa fikatsahana ny lalana rehetra mba hisian'ny fiatsaram-piainana isan'ankohonana. Rary loatra raha miainga avy amin'ny mpiray-tanindrazana faran'izay sahirana izany ezaka izany. Izy ireo indrindra no hitodian'ny vatsin'ankohonana izay hanampy reny aman'hetsiny, mananjanaka amin'ny tanana sy tokony hianatra manerana Madagasikara. Hatramin'izao moa dia mahery ny ray tapitrisa eo ny ankizy voatery nandao ny sekoly no ny krizy lalina izay nalovany firenetsika. Ary ny tsara mariana amin'izany dia ny zanak'ireo ankohonana tena sahirana no tratran'izany voalohany. Efa maro no dingana vitan'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera Iraisam-pirenena mba hanarenana izany. Koa satria moa tsy maintsy hotsonjovina manokana ireo ankizy sahiran'ireo dia izany no nanaovana ny vatsin'ankohonana satria izo ny zaza malagasy rehetra ny azo fanabeazana. Raha ny andraikitry ny ministera Iraisam-pirenena dia azo fitinina ho antoko telo ka ny voalohany amin'izany dia ny fiarahana misafidy miaraka amin'ireo mpiombon'antoka rehetra toy ny FID sy ny sisa ny fisafidianana ny distrika izay handray ny vatsin'ankohonana. Tonga tokoa eny amin'ny toby sekalina ireo iren'ireo mitondra ny zanany ary mandray ny hafatra ka hita amin'ny alalan'ny fitombon'ny zaza raha ohatra ka nanaraka ny torohevitra sy toromarika amin'ny resaka fanjarian-tsakafo izy ireo. Misy harena tsy vola reo le ialana amin'izany farahidina. Natao ho ny fianakaviana tena sahirana nefa te hampianajanaka sy anara-maso ny fahasalaman'ny zaza an-tanana ny vatsin'ankohonana. Amin'ny taona 440 ity dia mihitatra ny faritra sy distrika hafa ny vatsin'ankohonana.
atao tanamaro ny fanarenana ny FID tsangambata tsy mandalo miserana tsy mandalo miserana fa io ny FID fanalahit ny fiaina piarabel fizalahit